Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao. Ahoana no atao raha misy olona akaiky milalao ody? Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Faritako aty am-pendohana aloha inona moa ny zavatra resahana amin'ity vidéo ity. Le olona akaiky izay ambara eto dia olona mety hoe fianakavianao. Mety dadatoanao na mety nenitoanao na ntoy izany izay tsy azonao ialana mihitsy nefa dia fantatrao fa milalao ody gasy be mihitsy io olona io. Na ihany koa mety mpiara-miasa aminao, ray birao aminao, ray département aminao dia fantatry ny olona rehetra mihitsy hoe tena milalao ody be io olona io. Na ihany koa mety olona manodidina anao, voisin, olona akaiky anao na olona eo ambony na olona eo ambany na olona eo ampitan'ny tranonareo dia fantatra mihitsy izy hoe manao ody izy. Dia ahoana no atao? Ilay hoe milalao ody indray dia faritako tsara koa hoe tsy hoe ohatra zao hoe misy narary dia lasa izy nantena nantona piskidy na mpanandro. Indray mandeha occasionnel zany dia hoe mpilalao ody. Tsy izay le resahany eto. Fa ilay mpilalao ody izay resahany eto dia le olona izay tena miaina mihitsy isanandro. Tena hoe fanirasera kaiky amin'ny resaka tapakazo sy ny skidy sy ny fanandrona mihitsy izy. Ireo olona reo dia tena hoe olona manana fady be dia be. Izany hoe tsy mahazo mihinana an'izao izy, tsy mahazo misakafo ohatran'izao izy, tsy mahazo manolotra vola amin'ny ohatran'izao izy, tsy mahazo manao an'ity, tsy mahazo manao an'ry izy. Dia fantatra mihitsy hoe mandeha matetika izy. Mandeha maka ody gasy arianana na ariana dia manana mpitaiza mihitsy izy. Izay tena miaraka amin'ny foana dia ny direktiva andreo olona reo tena arahany. Dia hitanao mihitsy hoe hafahafa miaraka amin'ilay olona satria misy zavatra mandrakariva izay ataony. Dia ireo olona ireo mety olona manana andraikitra any am-piangonana izy mety olona manan-karena be izy mety olona izay tena hoe tsongololom-bolo izy nefa dia fantatra mihitsy hoe milalao ody izy ary na ny zanany aza dia efa izay mihitsy ny hitondrany zanany. Ny fitezandry zareo zany dia tena resaka hoe ody gasy mihitsy ny tezany ny zanany amin'ny asany dia efa milalao an'io foana izy asiany an'io daholo zany ny fiainan'indray manontolo. Izay le ambarako hoe milalao ody le olona. Ary mety ambara mihitsy ho an'ny olona sasany hoe ohatry ny atahorana amin'ny voakalina mihitsy ny izy iny, ohatry ny manao ohatran'izao mihitsy ny izy iny. Dia le olona milalao ody io manahirana be satria indraindray misy ohatry ny tsangan-javatra miseho tokoa eo anivon'ny tenanao zany. Raha mety fianakaviana zao le izy dia ohatrany hoe rehefa avy nanatrika le fivorim-pianakaviana zahay dia ohatry ny kasihany ny kiboko, nataony ohatran'izao ny tanako, ny safono ny lohako. Le olona milalao ody be zany hoe manao an'izay io na nanontany anao izy hoe ahoana ny fianaranao, manahoana le asanao sy ny ohatr'izany dia intéressé be mihitsy izy. Dia avy eo tokoa ohatrany hoe herinandro taorinan'iny dia voaroaka tamin'ny asanao ianao, lasa narary ianao, tsy miteraka ianao. Misy zavatra ohatran'izany miseho zany événement izay mifandraindray amin'ny olona io foana hoe mety ireo olona reo mihitsy ny nanao an'ity zavatra ity. Fa rehefa tonga aty ireo olona reo dia manao ohatr'izao. Io olona milalao ody be io rehefa hoentinao ambavaka io dia miantso anao izy na mandefa mesazy aminao izy miampitson'iny. Ohatrany milaza mihitsy hoe fantany hoe nitondram-bavaka azy ianao. Dia izay le ambarako hoe milalao ody. Matetika aloha ny olona milalao ody, ambarako hoe milalao ody fa tsy hoe mandeha makany amin'ireny mpimasy ireny tsindraindray fotsiny, fa tena le milalao ody mihitsy dia manana toetra ohatrany hoe tena ampiasain'ny devoly mihitsy izy, hanao ny asan'ny devoly. Dia le faharatsiana rehetra. Ny tanjony zany dia nahita fiainan'olona podika, nahita olona simba, manao sabotazy, na ny mariazy, na ny fiainam-piany tokantrano iny dia idira ny lalina daholo mba hafahany mitondra izay hoe fampitehana sy fanakoritana zay. Zay mihitsy ny tanjon'ny devoly zay. Dia ohatran'ny olona be fielonana, rancunier, manao teny ohatran'izao sy ny ohatran'izany dia ohatran'izay le olona izay ambara eto. Dia misy amintsika sahirana satria olona ampiasana le izy. Na koa hoe olona fianakavianao le izy le nambarako toa ohatra hoe dadatoanao le izy na nenitoanao le izy dia ahoana no ataonao eo anatrehan'izany zavatra zany? Tsy maintsy misy foana ny fiarahana, misy foana ny fifankahitana, fifaneraserana dia nefa ianao mahafantatra hoe ity olona ity tena milala ody be mihitsy. Zay ravana no resantsika anatin'ity vidéo ity kristianina ianao efa miaina anatin'ny fahazavana, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra
dia inona ny tokony atao ao anatin'izay. Voalohany aloha dia izao, aza matahotra azy ianao satria izay indraindray no olantsika. Lasa mivadika paranao iaka mihitsy sika hoe way tonga ihany niditra teo nga izy, ahoana natao teo, inona avy ny ndraisiny teo, inona avy ny kasihany teo, sao dia nandalo teto indray ihany, sao dia ohatra zao dia lasa matahotahotra sika. Dia lasa miainao anatin'ny tahotra, ary mety misy ny olona sasany vokatra izay tahotra izay hoe asiany olona ratsy, satria matetika ianao rehefa mandeha makany amin'ny piskidy zany dia zavatra même refrain foana tsy maintsy tenenina, na dadarabe io na mpanandro io, dia hoe nisy olona akaiky ianao na nisy ratsy ianao. Zay foana ny zavatra tsy maintsy ho tenenina eo, olona akaiky ianao na nisy ratsy ianao. Ny dikan'izay dia hoe efa fiainandry zareo ao mihitsy io hoe rehefa lalao-ody io dia mifanisy ratsy. Dia zay mihitsy lasa refrain ao anatin'io tontolo io foana izay hoe misy olona akaiky ianao manisy ratsy ianao dia lasa mitady fiarovan-tena ilay olona. Tsy izany mihitsy ho antsika kristiana, tsy izany no ahafahanao miaro ny tenanao amin'io zavatra io hoe andeha hanao fiarovan-tena. Fa ny tenin'Andriamanitra dia efa manambara any amin'ny Jaona voalohany toko 4:4 manao hoe anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Zay aloha zany mila fantatra tsara mihitsy zany hoe manana finoana fa ny Andriamanitra ao no mahery. Le Andriamanitra ao anatinao no lehibe mihoatra no izay hery rehetra eo amin'izao tontolo izao. Ary zay no mahatonga antsika hoe tsy matahotra sika, tsy matahotra miafronter an'ireny olona reny sika. Raha ny tena marina ary ianao no tokony hatahorana satria ny hery ao anatinao tsy zakany. Fa indraindray no mifanohatra amin'izay no misy dia mba tahotra sika. Dia mbola mafisy ny Jaona ihany eo amin'ny toko 5:4 manao hoe fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Ary ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Ampiasao ny finoanao eo anatrehan'ireny olona ireny. Inona ny tokony atao ary? Voalohany indrindra aloha zany rehefa misy ohatra miditra anatin'ny tokantranonao le olona, na miditra anatin'ny fiaranao le olona, na manasanao le olona ka ohatran'izany dia izao mivavaka. Ataovy reny mihitsy ilay vavaka, vao miditra anatin'ny fiaranao izy tonga dia hoe andao hivavaka sika. Tonga dia alefaso ataovy mafy ny vavaka ao dia tonga dia teneny mihitsy hoe Jesosy Kristy ny rasonao no mandrakotra anay ao anatin'izao fiaonanay izao ary ny asanao no miasa ty anatinay, ny fanahy masinao no ameno an'ity fiaranay ity tonga dia mahatsatso ny fanafodiny, tonga dia mipararetra olona io teny aminao, tonga io dia tsy fantany mihitsy raha vao manantona anao izy tonga dia hivavaka ianao. Indray mandeha nafantatra tantara ohatran'izany mihitsy nisy tovovavy avy any Ampitan-dranomasina izy dia tonga tao Madagasikara hanokana ny tranony. Dia fantany eo anatin'ny fianakaviana misy mpilalao-ody izay efa malaza mihitsy hoe ohatran'ny vocal mihitsy io olona io. Dia tonga koa ilay olona avy any sans être invité, ozy ilay fiteneny hoe tsy voasa akory izy dia tonga avy any izy, tonga dia mipararetra ilay tovovavy hoe tena nisy ratsy ana reto fa tonga ato reto. Dia lasa izy niakatra nakany amin'ny efitranony tany ambony tany dia nanaraka koa ilay olona ohatran'ny comme par hasard hoe manaraka anazy mandeha makany amin'ilay efitranony tany. Dia ny réflexe satria izy kristiana tsy hitan'izay natao dia ny sira teo akaiky tao dia niraisiny ilay sira dia nafafy niaraka ny trano, nataony mafy be mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ity sira ity no miaro sy mandrakotra an'izao trano izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vao ny tena izay izy tonga dia nikika ilay olona dia efa naninona ianao dia nijery tonga dia nandeha rano tanan'ilay olona. Andriamanitra ny ravina ka mahery ary mambara ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Rehefa misy fiarahana na fiarahana misakafo ninona dia izay ampiasao ny finoanao, tonga dia mivavaka, ataovy reny ny sofiny mihitsy hoe manana finoana ianao. Dia finoana an'Andriamanitra velona izay miaro anao, ilay efa niteny manao hoe aza matahotra fa momba anao fa miteny aminao fa tsy manan-kera ny fanafodiny. Dia tahaka izany koa mety izy fotoana izy ho avy dia andevindevina zavatra eraky ny tokotaninareo any hiaka zavatra ao an-tranonao. Indraindray any mety akanjo kely fotsiny bakiraro no alainy
na hoe misy anaovany ody gasy any ambadika any anaovany fanafody any ambadika any hitrava eny amin'ny tehany ianao any anaovany hitolahany ianao any ambadika any le zavatra de zay le teneniko to raha ohatra tsika ka tsy manana finoana de lasa mivadika paranao hiaka mihitsy inona ny raisiny teo inona ny kitihany teo asivo caméra de surveillance aiza moa ny ahafahanao amin'ny surveiller 24 heures sur 24 heures ny tranonao sy ny zanako sy zay rehetrarehetra any ambadika any fa eo mihitsy le mahatonga antsika mila miambina mandrakariva isika de mivavah de mivavaka mandrakariva ka tsy reraka de ampiasao mandrakariva ny anaran'i Jesosy Kristy ampiasao mandrakariva ny rahan'i Jesosy Kristy de tonony amin'le tranonao mihitsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na inona zavatra nataon'olona teto amin'ity tranona ity de levina amin'ny rahan'i Jesosy Kristy zany tonony amin'ny finoana zany fa tonga de levina io fanafody io ary fantatro olona io hoe tsy manan-kery le fanafodiny fantany hoe tsy manan-kery le zavatra zay nataony fantany zany raha tena le mpilalao ody gasy be reny izy de fantany hoe nisy vavaka nataonao de tsy manan-kery de farany izy ho reraka izy fantany tsinona hoe tsy manan-kery aminao mihitsy le zavatra rehetrarehetra zay ataony satria ny finoanao ny herinao de lehibe tsy mbola nisy aizina mandresy mazava zany dravana aza matahotra isika aza miahiahy isika fa ny Andriamanitra ao de mahery ny Andriamanitra ao ny lehibe ianao ny tokony ho atahorany ary olona io rehefa ivavahanao de ambarako mihitsy zany rehefa ivavahanao ka roahanao de voly olona io de miteny aminao fa mety hanofo ratsy mihitsy anao ny alina na tonga de mety antso anao izy na mety ohatro izany satria eo no ahitanao hoe tena asany maizina mihitsy ny mamatotra azy de reny olona reny moa ahoana ny tokony atao aminy io tena icouper le pont mihitsy hoe tena tsy ifandray amin'ny ntsony mihitsy hoe evitena aloha arak'izay azo atao zany ny fifaneraserana aminy zay kosa aloha de tokony hitandremana ihany satria mety misy kelikely finoana ao tsy mahazaka ao anatin'ny tokantrano ianao le ray mpianakaviana na reny mpianakaviana tena mahazaka fa le zanaka sy le ohatra zany mety kelikely finoana fa na izany aza dia ny rany Jesosy Kristy raha tena mihinanao de maharo anareo mianakavy mihitsy ary zany ny tokony hivavahana foana ho an'ny zanakao zany ny tokony hivavahana foana ho an'ny tokantranonao hiarovan'Andriamanitra satria izao tontolo mihitsy atsika de tontolo feno faharatsiana izao tontolo misy atsika izao de raha ohatra zany ka hoe azo atao dia evitena le mifanerasera aminy fa rehefa misy fotoana hoe tsy maintsy fanerasera fa misy fahoriana misy fifaliana sy ny toy izany tsy maintsy arahana amin'ny sakafo amin'le olona eo de zay le niteneniko zay hoe tonga de ampiasao ny finoanao de ataovy reniny sofiny mihitsy ny hoe mampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy ianao fa tonga de levina ny fanafodiny tsy manan-kery ny fanafodiny mety misy fotoana eo amin'ny varavaranareo misy zavatra hitanao mety atody karatra maloto mety hazo lamba menamena sy ny toy izany hitanao eo ambaravarana eo am'varavarakely sy ny toy izany ny tranonareo de amin'izay fotoana izay raiso fotsiny le izy de tonga de ataovy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kery daholo izay zavatra rehetrarehetra natao tamin'ity zavatra ity de izay de ario any anaty lavapiringy any na ario any amin'ny fako any na ario any amin'ny tsy fantatro any na dory de izay fotsiny de aza matahotra mihitsy na misalasala hoe de ahoana inona zany ny tokony ataoko de ohatra fa raha vao misalasala ianao de mahery ny odiny raha vao misalasala ianao na matahotahotra de mahery ny odiny fa tena mivavah indraindray mety ho ampiasananao mihitsy de ataonao mihitsy ny fomba rehetrarehetra tsy aleo monina anao ao ampialanao satria mety mianvie ny toeranao izy de izy efa mpilala ody gasy be mihitsy de matahotra isika fa raha vao miditra amin'ny birao anao tonga de hivavaka tsika hoe de tonga de alefasoma fa mipararetra io mipararetra tsy mahasa miditra amin'ny birao anao tsony tonga de atao vavaka reny mihitsy de amin'izay fotoana izay ho hitanao ny herin'Andriamanitra miaro atsika Andriamanitra itsika kristiana dia manana hery ary zany mahatonga ny hoe ny Andriamanitra de Andriamanitra tsy to zany no anarany tsisy hery mahatohatra azy ampiasao ry avina ny anaran'i Jesosy Kristy ampiasao ny finoanao fa aza manaiko ampitahoriny zao tontolo zao zany mihitsy de ahoana indray raha ohatra ka misy an'ireny hoe efa nikasihany mihitsy ny kiboko de mahagaga tokoa fa lasa ohatra hoe tsy niteraka de mahagaga fa nataony ohatran'izao de tsy mety mahita vady mihitsy de izahay rehetrarehetra de ataony ohatra zao de lina be mihitsy izy raha vao misy zavatra hoe misy relation zay de fatany daholo ny fiainanay nganareo niaraka tamin'ny anina ahoana fiarahanao zao de raha vao misaraka de antaniny foana zay mihitsy olona io zay le mpilalao-ody io mitady hamotika ny fiainanao mihitsy izy fa ny tokony ataonao fotsiny amin'izay fotoana izay de izao hoe mivavah mafy mangatahany tompo satria tena miataky mivatananao mihitsy ny devoly
dia amin'izay fotoa mila finoana matanjaka ianao ao anatin'izany rehetrarehetra any dia rehefa nkasiany ny kibonao dia kasio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no kasiako an'ity kiboko ity miala daholo izay asa mitevolo rehetrarehetra natao tamin'ity kiboko ity miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ampiasao ny finoantsika dia manana finoana fa averika an'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe ianareo izy dia avy amin'Andriamanitra ary rehefa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Lehibe ny Andriamanitra ao, aza matahotra, mahireza ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.